Ya, tonga eto Toliara moa ny tenako androany. Misy antony nahatongavako teto Toliara, ny antony manokany nahatongavako eto Toliara sady fitsenana reto assistant parlementaire reto sy reto conseiller parlementaire reto dia araka ny fatatsika rehetra fa tsy hita moa Tony zisk'androany anaky Toliara iny ka hanatona anareo manapahefana rehetra eto Toliara ny tenako alohany hanovako fanambarana hoe ino ny antony hisamborana ny Tony satria hatramin'ny androany tsy de mazava loatra ino fa ho tamafaty nataony anakina iny nataony rahalahina iny nataony anadahina iny satria fahitanay ny raha ty resaka politika io zao io moa tsy mahay satria kandidanay Tony kandida hilatsaka ben'ny tanàna etoa miaraka amin'ny assistant miaraka amin'ny liste an'ireo mitovitovy amin'ny problème dego io avao vao nanao fanambarana maire dego ie tsy mahay anisan'ny matanjaka izy tonga de paky nahazo azy ka firenena raha mana toy tsy tokony handeha amizay fa avela ilatsaky malalaky de vahoaky roangao hitsara an'izay zavatra zay ka eto moa zao androany manambara amitsika vahoaka ny Toliara satria maro fanontaniana napetranareo tamako hoe manao akory aia Tony tsy hita io tsy afaky mamaly tompoko aho raha tsy vitako aloha ny fanontaniana amin'ny autorité Toliara reto manapahefana Toliara reto vitako zay hanambara aminareo tiantony aho anatin'izay zavatra zay satria mampalahelo raha ohatra jeune mafana fo manahaka any reny tsatsan'ny tsinjo politika ohatran'io ary mampalahelo raha ohatra jeune politicien afaka hitondra ny tanàna tia candidat ben'ny tanàna atsika iny ro enjena alohan'ny fotoa tsy mety zay zavatra zay ary zay ny antony hanambarako antsika Toliara hoe alao aloha vita daholo andehany amin'ny tompona andraikitra isambaratonga anao hanontany an'io dia miverina amitsika vahoaka ny Toliara aho alohany hialako eto Toliara misaotra tompoko nambarako tamin'ny vahoakan'ny Madagasikara vahoaka malagasy rehetra indrindra fa vahoaka eto Toliara zany momba ny raharahany Tony Perkins iny zany ho nanamborana azy iny dia nisy fanapaha-kevitra nataonay iaona tamin'ny tompon'andraikitra eto amin'ny tanànany Toliara de tamin'ny maraina zay niaona tamin'ny préfet niaona tamin'ny gouvernora ka rapitso zany isy valiny omeny zareo anay mba ho fandaminana ny raha Toliara reto fa hamaray koa izahay de hanao fanambarana amitsika vahoaka malagasy ino aby ny raha tapaky raha niresahanay fa avelanay amin'ny tompon'andraikitra aloha zareo koa mba hiasa mba hampilamy an-tanàntsika to indrindra ao anatin'ity fividiana izay ho ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina manera Madagasikara izay anjaisanay anjara koa eto Toliara izay firaisakina izany ny mahatonga anay hampahafantatra atsika vahoaka mba tsy ho tompotrano miona moa tsika mba hafantatra aby ary zay ny tandroko mahalehibe ny mpanohatra zay ny tanjoko dia mba hisy mangarahara hisy zavatra mazava araka ny teny iny hoe ianareo maro anisa no nomena fa ifampanjakana nareo no manapaka nareo mandidy nareo no midevelope izahay mpanohitsy no manao kritiky no mitondra koa solution ampilaminana fa ianareo vahoaka no mitsara ka nareo vahoaka tsy afaky hitsara ny raha Tony ity raha tsy hainareo iaby ino raha niseho ty fa le raha moa araky nambarako iny nivadiky politika be le izy
ka zay raha tsy nety ka tokony halaminy io anjaratsika mpitondra mandamina an'ity zavatra ty mba ho fividianana madio mba ho fividianana ekeny rehetra fividianana tsy ampilaminana no fividianana ben'ny tanàna satria zany ben'ny tanàna zany de fanohitra ny développement nanareo mpahay ekonomika ireo miteny fa io fividianana ben'ny tanàna de manana anjara amin'ny resaka fampandrosoana any ity firenena ty satria ireo no akaiky ny vahoaka indrindra ka izay zavatsy rehetra zay a mila ataotsika tahaka ny anak'Andriamaso ao a ny filaminam-bahoaka zay fa tsy eto firenena iarahamana ty fanenjikendriketo tahaka zavatra miseo rehetra manerana Madagasikara amin'izao fotoana izao